Aliny zoma faraka amby folon'ny volana janoary teo amby folo amby roa arivo miaraba tompo klasy tompoko vavy makasitraka atsika rehetra misafidy miaraka amin'ny Madagascar télévision amin'izao alina izao tafiditra atao anatin'ny fandaharana resabe indray tsika amin'ity alina zoma ity toy ny mahazatra sy hatrany an-kevitra ara-politika miaraka amin'ny vahinina saina amin'ity alina ity dia vahiny misolo tena antoko anankiray dia ny antoko Gideona Fandresena ny fahantrana eto Madagasikara no nasaina tafatafa sy nikaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana tsy izany fa dia Andriamatoa Rakotovao Andriamparany izay filoha nasionaly nyity antoko politika ity miarabanao tompoko ary misaotra anao manaiko vahin'ny fandaharana amin'izao alina izao. Miarabanao Andriamatoa Fara Andriamanarivo, miaraba ny mpijery ny MATV, miaraba ny fandaharana resabe ary maneho fisaora fankasitrana ny amin'ny fanasana no menareo. Ya, ny fanontaniana voalohany avy hatrany ngamba tsara ampahafantarana mijery atsika hoe iza marina moa zany ty antoko politika sy FFM resantsika ary nanasananao eto ty androany. Ny GFFM zany dia antoko politika mijoro ara-dalàna eto amin'ny firenena. Ny fanalavana azy moa dia ny hoe Gideona Fandresena ny fahantrana eto Madagasikara. Antoko politika ny orina heritaona katroka izao manana ny atota taratasy ara-dalàna mipetraka amin'ny fanjakana. Antoko politika natsangana niaraka tamin'ny filoha-mpanorona dia Andriamatoa Maïol Christian Dieudonné ho fanatanterahana ny fanambarana rehetra izay efa nataony efa 13 taona lasa izay. Antoko politika miasa tahaka ny antoko politika rehetra, manana ny friany, manana ny tanjona, manana ny paikadiny sy ny tetikasa ary manana n'ireo karazana rafitra maro samihafa manerana ny firenena tahaka ny antoko politika rehetra. Ya, eo amin'izay sehatra izay azo lazainao isan'ireo antoko politika zandriny ianareo zany satria heritaona zay ary tsara ihany marina ao ampijery fa androany zany nanatanterahana an'izay hetsika fanamariana ny heritaona zay mbola hidirantsika indreo avy fa ao anatin'izay nisy ny karazana fameperana sy karazana fanairana natao teny anivy ministerany atotany ny amin'ny hoe ametrahana ho ara-dalàna ny antoko rehetra isan'ny zandriny ianareo inona no mampiavaka ny antoko GFFM amin'ireo antoko izay efa nisy hatramin'izay fa fantatra hatramin'izay ary ireo antoko atao hoe zandriny hafa izay niara-mipoitra na atao hoe indray mihira aminareo zany. Ny antoko politika zany aloha atao hoe ny mahasamihafa azy zany dia zao olom-baovao tsy dia fantatra loatra amin'ny sehatra politika nefa kosa manana ny fahaiza-manokana sy manana ny talenta manokana eo amin'ny rafitra sy ny lalana hampandrosoana ty fireneny ity ny membre amin'ny antoko politika manerana ny Madagasikara. Zandriny anisan'ny zandriny indrindra ny antoko politika kanefa kosa sahanay no milaza ary efa nambaranay ankeo maraina zany tao amin'ny fifiratao tao amin'ny Ballon d'Or fa anisan'ny antoko politika ratsy sy voalohany dia faharoa ara-dalàna mipetraka araka ilay lalàna vaovao mifeny antoko politika. Zany hoe voapetraka avokoa ny atota taratasy rehetra ilaina ary noraisan'ny ministère de l'intérieur ara-dalàna ny mahantoko politika azy feno fepetra ary ara-dalàna ny nanangonana sy nananganana nandrafetana ny taratasy rehetra satria antoko politika efa vonona ny antoko politika GFFM. Dikan'izany zany dia manana ny zo amin'ny mahantoko politika azy izy. Ny fanontaniana mety manitikitika ny olona satria ny filoha-mpanorona dia ny pasteur Maïol izay mpitarika ihany koa ny fiangonana apokalypsy eto Madagasikara araka ny teninao teo efa 13 taona lasa zay nanao fanambarana faminaniana azo ny tenany fa amin'ity taona 13 ity dia izy no lasa filoham-pirenena. Eo amin'izay lafan'izay no manitikitika ny olona dia hoe ilaina ve ny nametraka antoko politika iaradia pasteur Maïol na hanoana azy ao anaty fifidianana raha toa ka efa voasoratra ary voapetraka Andriamanitra fa tsy maintsy ho filoha izy na izy fifidianana na tsy izy. Raha ifirenena kely angamba ny tantara dia zao zasy ny filoha-mpanorona zany dia efa ilany fankafantatra efa mampolo taonany ary
taona vitsivitsy lasa izay dia niona matetika ary nandinika ny amin'ny amaritana sy andrafetana ny ametrahana ny fanambarana rehetra zay efa nambarany sy nolazainy olo-pirenena malagasy izy mizaka ny zo-pirenena feno amin'ny mamalagasy azy zany hoe afaka miandrandrana apetraka na atolotra hitantana n'ity fireneny ity zany hoe olona tandalana ary mpanaja ny lalàna vely eto amin'ny tany sy ny firenena ka rehefa nandinika izahay dia nahita fa ho fanamafisana ny maha olona tandalana azy ary ho fanamafisana ny fametrahana azy eo amin'ny fitondrana sy fitantanana ny firenena dia mety raha atsangana ny antoko politika ary indrindra mba anavahana tsara ny asany mahapasteura azy sy ny asany antoko politika amin'ny masa politika azy arak'izay no nametrahany tamiko ny fitantanana ny antoko politika zany hoe rafitra anankiroa samihafa tsy misy ifandraisany ny fiangonana apokalypsa sy ny antoko politika izy na izany na tsy zany avy ao anatin'ilay fiangonana natsangany no nafatarana azy sy naingan'ilay fanambarana hiditra amin'ny sehatra politika izy amin'ny mahafoloam-pirenena azy araka ny faminapetrany atraiza no hipetrahany amin'ny mahafoloam-piangonana azy atraiza no hipetrahany amin'ny mahatompon'andraikitra politika eto amin'ny firenena azy ary mpanorona atoko politika mety azo everina ve zany fa raha mandray ny toerana politika ny pasteura mayolina raha nyfahitanareo azy dia ametra-pialana izy na sa hiala izy tsy ho mpitarika aloha ao anatin'izay fotoana hitondrana firenena tsy hitarika ny fiangonana apokalypsy tonga dia le resaka ao farany teo andriamato farandriamanarivo no andraisako azy ny conférence de presse voalohany indrindra nataonay tonkamola tamin'ny nananganana ty toko politika itya dia efa nanao fanambarana izy fa rehefa tonga eo amin'ny toerany filoam-pirenena dia hiala avetrany tsy ho filohan'ny fiangonana apokalypsa intsony zay zany dia faritan'izay faharoa ny bureau nationaly manomboka amin'ny tenako manokana dia maro no tsy mambona fiangonana apokalypsa za zao dia tsy mambona fiangonana apokalypsa dia maro avy amin'ny firena maro samihafa na finoana maro samihafa zany dia anamariana izany fa tsy hisy mihitsy ny fifangaroana ary tsy ampifangaro mihitsy ny asan'ny fiangonana ny fiangonana zany dia olo-kafa mihitsy ny tantana azy tsy hitantana fiangonana izy satria zay moa zany izy dia ho an'ny malagasy ary ho an'ny madagasikara fa tsy ho an'ny apokalypsa akory ya andray anjara zany ianareo mazava ho azy ny fifidianana zay trainga eto amin'ny firenena eo anatrehan'izay ny fivoaran'ny toera raha eto amintsika ianareo manokana avy eo amin'ny GFFM manana antoka ary tsy lahatra fa hotody ara-potoana amin'ny daty mifanaraka amin'ny tetiandro na mois senitazy ny fifidianana zay ho tanterahana fifidianana filoam-pirenena eto amintsika hevitra anankiroa angamba ny tsara maliko an'izay fanontanianao zay raha mijery ny fizotrana amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia ohatra ny sarotsarotra ihany no ahita hoe tena ho tanteraka amin'ny fahavalon'ny volana mi ny fifidianana filoam-pirenena ndresahako zay kosa nefa ny antoko politika GFFM amin'ny fahavononanay fa tonga ny 2013 dia mirary indrindra zay raha mirary no totosa antsakany saindavany fa ny fanarahana kosa dia mba ho fifidianana ho ara-dalàna ny fitantanana azy ary mangarahara ro ekeny rehetra ny fifidianana sy valim-pifidianana ho avy dia mandray anjara izahay totika kely amin'ny zavanitranga tamin'ny terinandro ty tsika amin'izay resaka hoe valim-pifidianana ho ekeny rehetra zay nisy ilay lanonam-panjakana teny avoloha fifampiarabana tratra ny taona io dia niarahana nahita ny zavatra nitranga satria ny andro ray mialohany anatanterahana n'io fotoan-dehibe lanonam-panjakana io dia namoaka an-gazety ny masovo amerikanina ohatra fa tsy isa no tonga eny atoerana isika raha teo samy nanaraka amin'ny vaovao nahita hoe izavy ny karazana maso votonga teny
izay fietsika anankiray nataony amerikanina zay fotsiny ohatra dia mety efa ahafahana mandika sahady hoe atraiza ny mety ankatoavany na tsy ny fifidianana izay ipetraka eo satria na tiatsika na tsy tiatsika dia ny fitondrana teteza mety amin'izao nametraka ny rafitra misahana fifidianana manahoana ny fahitanareo amin'ny GFFM an'izay lafin'izay ho atao ny fifidianana apetrakatsika lany ny pasteur Mayol fa tsy mikautionné an'izay voka-pifidianana mitranga eo nefa n'izao tontolo zao zao fianakaviam-be raisam-pirenena raha ny fijerin'ny antoko politika azy ny amin'njahatra nisy teny avoloha aloha dia zao tsara ihany manamarika ireo fa mbola taratra ny demokrasia ireny satria nasaina avokoa ny rehetra mena fitenenana ny tokony andray fitenenana nefa ny taony namaly taony tsy namaly tao koa ny namaly fanasana taony tsy namaly fanasana ireo mba tiako tsy biana kezy ary ara-pahina ny fitondrantetezamita natotosany ny fionana manakaja tahaka ireny raha mikasika ny hoe manahoana zay fandraisan'ny rehetra zay mety ho vokatra ny fifidianana raha toka ho totosa izany satria izy ianao teo hoe ny fitondrantetezamita ny andamina sikarakara azy ny zavatra andrasany maro anie dia ny fanambarana ho ataon'Andriamatoa filohan'ny tetezamita ilatsaka izy sa tsy ilatsaka betsaka ny hevitra miseho zany mankasitraka nini sy ny tsy mankasitraka nini ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ny fananambarany azy ny communauté internationale dia samy manana ny heviny ihany koa na izy ireo mpikambanao azy ny malagasy ihany koa na toko politika maro samihafa dia samy manana ny heviny ao ny mankasitraka ny tsitsisy ny mankasitraka ny samilatsahany raha izahay GFFM manokana dia araka fanambarana nataony pasteur Mayol lombielombieny ny firariny dia afaka milatsaka daoly malagasy dia ilatsaka rehetra zay ny tena fifidianana demokratika fa zay miseho eo zany dia efa zay rehefa ekeny rehetra ka manay any manay a zany ny amin'izay zahatra andresahanao zay raha ohatra ka tsy mety sarotra be matsy ny iteny sady teny zao anamafo hoe tsy akasitrahan'ny amerikanina ny ilatsahany na akasitrahan'ny amerikanina ny sadeka efa entsika fanambarany fatatsika firenena miaraka amin'ny sadeka fa ny fahendrena zany dia apetraka ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina mahita izy fa mahasoa firenena tsy ilatsahany dia manaraka an'izay taony zavatra rehetra raha ohatra kosa moa izy mahita hoe mety amin'ny firenena ny ilatsahana ho filoha-pirenena dia samety anytoyny eo tsika fa ny faminany pasteur Mayol zany mipetraka eo foana ny kabary marina fa tsy ny teny mivantana Andriamatoa filoha hoe ilatsaka na tsy ilatsaka ary efa karazany nampiomanina ihany ny saim-panaravaovao politika zafady ny amin'izay lafin'izay satria dia fanambarana ofisialy mihitsy avy any présidence no miteny hoe tsy hisy resaka politika na fanambarana politika ny kabary teny avoaloha ny zava-misy nefa nazanona tsy zany ny arahana nahita hoe ianareo manaraka ny zava-mitranga ianareo manara-baovao ahoana ny fahitanareo azy mirona kokoa amin'ilay ilatsaka sa tsy ilatsaka filohan'ny tetezamita satria ny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny alana sadek zao ny herinandro lasa iny dia mbola nanamafy an'ilay hoe tsy filatsahana izy amin'ny raha lahy mianaka ireo mitika zavatra zay ary tsy tokony adinontsika ihany koa mpanara-baovao isika rehetrarehetra mahafantatra fa taorinan'ny avoloha nge tamin'ity herinandro ity ka nisy ny fivoriana tany Dar es Salaam avetra misy dikan'izay ary misy fiatraikany tsy maintsy azo eritreretana amin'ny fivoaran'ny toera rasa ny fandaminana ahoana ny fahitany GFFM an'izay ny zavatra rehetra nitranga zay dia mitovy hatrany any Dar es Salaam na tamin'ny hoe tsy fahitana fandraisam-pitenenany corps diplomatika teny avoloha na ny kabarin'Andriamatoa Rajoelina zay tsy milaza mazava ny tena position natreto na dia betsaka raha mino fa matoa no lalana ao anatin'ny enim-bolana izy dia mbola mety ilatsaka ihany fahitanareo an'izay rehetrarehetra zay sy ny mety ho fihetsiky ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny tsy fandraisam-pitenena ny fianakaviam-be raisam-pirenena aloha amin'ny alalan'ny solotena ny doyen zany dia nahagaga ihany satria amin'ny fivoriam-be tahaka ireny dia mahazatra antsika ny maheno
ohatra mifanojo amin'ny toetra raha-pirenena le izy a dia samy manana fomba fijerina sy ny interprétation zay mantsy hoe ho anareo am'izay FFM kisendrasendra ve zany zavatra zany sa misy antony ara-diplomatika raha ny analizanareo raha ny analizy ny atoko politika aloha dia tsy kisendrasendra tsy kisendrasendra raha miresaka politika fitantanam-pirenena tsy zavatra kisendrasendra zany fa misy dikany avokoa ny zavatra rehetra fa eo amin'le famaritan'le dikany angambany a no mety ho sarotra raha tsy mandanjalanja tsara fa zavatra fantatra fotsiny dia zao raha vakina ihany koa avy amin'ny fanambarana manodidina filohantetezamita sy ny kabarina marina fa tsy tena nisy définition politika ny kabarina tao izy raha teo efa nanambara fa tsy mbola izao ny ilazany na ilatsaka izy na tsy ilatsaka fa raha vakina zany ny resaka rehetra miaraka amin'ireo fanambarana tao manodidina azy dia mirona any amin'ny filatsahana ny hevitra andriamatoa Andry Rajoelina zay zany ny azy sy ny mpanaradia azy sy ny mpanolotsaina azy enontsika tsara moa ny teny monsieur Augustin omaly hoe tany azo fa sarotra ny mila zany hoe efa misy eritreritra zany fa ny antoko politika zany a dia mahita hoe raisy ny communauté internationale ho zavatra farany manandanja zany le situation ny Madagasikara ary misy fampitandremana izay tia ny communauté internationale omena antsika malagasy indrindra fa ny tompona andraikitra rehetra na ny mpanao politika rehetra hoe mitandrema ianareo fa raha diso lalana amin'izao dia misy zava-dozany azo ny firenena ak'izay fijerina GFFM azy hoe tokony samy andray lesona amin'izao situation misy zao ka tokony hiara-napa-kevitra mba hijery ny fomba hanaminana ny ty olana ara-politika eto Madagasikara ety zay moa zany no tena firehikevitra ary manao antsoava amin'izany zay ny amin'ny fanambarana taonay manerana Madagasikara isan'ny voaresaka foana ombinombiny tao anatin'ny fataona ny syntétésamita sy ny syncrise ny hoe tokony feno ny fipetra isina fitoniana erisoana amin'ny fifidianana lafi ny anankiray ao anatin'izay ny lafi ny fampihavanana eto Madagasikara fampihavana-pirenena ahoana ny fijeriny GFFM io lafi ny fampihavanana io PDB ny miaika ireo ray aman-dreny mpiangonana ao anatin'ny FFKM amin'izao iverina indray ao anatin'ny fanilanilanana na inona zavatra nitranga tamin'ny tantara tao anatin'izay fotoan'izay na inona zavatra nitranga tsy zava-nisy aloha teny avoloha nisy tao nisy tsy tonga ireo ray aman-dreny mpiangonana ireo dia nisy ny mikikika tany ohatra ny grand pardon hoe miavana aloha ianareo milaza mpiavana vo mampiavana amin'ny malagasy fomba fijerinareo amin'ny GFFM an'izay ka zay indrindra mantsy tsy hisy fifidianana ho vanona eto raha tsy miavana isika malagasy ny fanambarana ataon'ny pasteur Mayol na ny antoko politika tamin'ny fanambarana azy efa nataonay na isaky ny manana sehatra zay ilazana izany dia ny fampihavana-pirenena aloha ny fifampidiniana samy malagasy ak'izay dia mirary mihitsy mba hatongavana amin'izany pasteur Mayol dia efa niteny mihitsy fa izy no anisany no rassembleur nyty malagasy ty ary izahay dia efa ny fampiresaka tamin'ny FFKM fa afaka miresaka tsara manana vahaolana hoentinay ny amin'ny famoahana krizy ny tianay marihana zany sy amafisana dia zao tokony atao aingana dia aingana zany tsy hitanay mihitsy zany ny olana amahana ny olana eo amin'ny adila politika amoahana ny gadra politika rehetra amerenana zay rehetra ny velany aminay zany amin'ny fijery fomba amin'ny fijery malagasy tsy hitondra korotana mihitsy fa hitondra filaminana satria fampihavanana andresana ary pasteur Mayol dia efa niteniny fanambarana mihitsy fa rehefa izy no eo dia ivavy koa izany ivoaka gadra politika hodiny andamina ny fihavanana malagasy izay ihany ny lalana zany amahana ny olana ara-politika eto Madagasikara marina le niteneninao tao ary marina ny hevitry ny sasany hoe ny mpampiavana aloha ny tokony hiavana mino angamba fa tsy hoe tsy fihavanana ny dikan'ireny tsy fahatongavana ny sasany ny fahatongavana sasany teny avoa ireny fa reny le hoe samy manana fireny fa nijerevana azy dia ny fahavonona ny zareo
aka ny hevitry ny antoko politika rehetra sy ny fikambanana maro samihafa zay mpandinika mpandalina andraram-pirenena ny amin'ny amahana zao olana zao zay firaisan-kevitra izay zany a zay ny tena ijerevana azy de zay ny zava-dehibe ary rehefa vonona amin'ny malagasy ifampidinika sy ifampiresaka ifanolotanana ifanorevitra zay ny tena vahaolana aminay ya isika namana sy tapaka mpiara-miasa isika mpikambana amin'ny GFFM sy ny bureau national sy ireo mpikambana rehetra manerana ny nosy isika vahiny mpandrarà olotsotra maramila sivily izay tonga manatrika eto isika mpitondra fivavahana avy amin'ny toko finoana samihafa kristiana silamo boudista hinduista mpandalan'ny fomban-drazana izay tazanay manatrika eto itsika izay vahiny avy any ampitan-dranomasina solotena misy GFFM avy any Frantsa tonga eto koa eny aza fa na dia ny vahiny sinoa izay tonga miaraka amintsika eto koa manatrika an'ity fiarabana sy fanatrehan'ny taona vaovao ny renan'ny fiangonana azafady efa voan'ny formation professionnelle misy efa fiangonana ihany mazatra ity antoko politika GFFM ity tokokla sy tokovavy voalohan-teninay dia miarahaba tratran'ny tsaramanitra amin'ity taona vaovao 2020 sy 2020 sy misaotra antsika rehetra nanonana ny antso ka tonga nan'le voninahitra ity lanonana ity izay ankalazana ny taona voalohany norenan'ny antoko Gideona fandresena ny fandrana eto Madagasikara. Enikaja sy enimboninahitra ny tenanay sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny antoko amin'izao fahatongavantsika maro be manontrona ity lanonana ity homariky ny fihavanana ny firaisakina ny fifankatiavana ary fifanomezan-tanana eo anatreny atidy mavesatra miandry eto amin'ny firenena raha tsy ivina vetivety ny tantara dia antokony forona tamin'ny taona 2010 sy 2020 ny GFFM araky ny laharan'ny mpanjakana 2 tamin'ny taona 5 janoary 2010 sy 2020 zay nomeny ministeran'ny tany ka nilazana fa antoko mijoro ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana firenena malagasy ity antoko ity. Ny tarigetrany antoko moa zany dia fandresena ny fantrana sy ny kolikoly izay miseho amin'ny endrika fahalovana maro samihafa ka mitondra fahampahoriana amin'ny vahoaka sy fahantrana amin'ny firenena ka tsy nafahatsika nandroso mihitsy hatramin'izay. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe fomba ahoana moa zany no anatanterahany antoko izany tarigetra izany satria raha jerevana tokoa ny tantara dia mametraka fanontaniana ihany ny tsiraray avy na ny tena manao hoe
fa zovo moa zany antoko zay fefm tarian'zany pasteur mayorlay zany no mba manana fahaelena sy fahalalana sy mianakendry mba hiady am'izany fahantrana sy kolokolo izany mba fianarana taizany lalovany fanaratona fahaizana taizany nandianany no izy no iseo mba handresy zany kolokolo sy fahantrana izany mihoatra n'izay efa nisy teo aloha antanina mipetraka tokoa zany satria raha ny zava-misy tokoa nyjerevana am'izany io fahantrana sy kolokolo zay efa milatsapaka izany de mba mampiametraka fanontaniana tokoa ny hoe iza ny olona malagasy ahitalalana ivoana sy andresena an'izany raha ny zava-misy am'izao fotoana zao ka ny kolokolo sy ny fahantrana nyjerevana izay atao efa mahazo ny seratra rehetra ka mahakely finoana ihany raha maolona mietreretana hoe andresena an'izany fahantrana sy kolokolo zany ny lalàna vaovao zany mifeny antoko politika eto Madagasikara dia mametraka fa tsy maintsy ahitana programme fanabeazana ny pirenena éducation citoyenne zany sy ny fampandrosoana économique ny vinam-piarahamonina projet de société atolotsy ny antoko mba ho anisan'ny andona taratasy takina ho ara-dalàna ny fisian'ilay antoko zany ka efa nametraka izany ny programme izany moa zany ny antoko CFFM fa natanterana ny tarigetra zay vao mbara etsoloha satria tsy maintsy mba misy anjajavara zany mipetraka any amin'ny ministère ny lalàna mba ahafahanao mananana le antoko zany ka dia lazaina zany fa efa mijoro manerana ny fahatra 2020 misy eto Madagasikara ny sampana CFFM zay tonga manatrika eto amitsika miaraka amitsika am'izao fotoana izao ireo solitena avy am'ireo fahatra 2020 azafady eto Madagasikara eny azafana dia ireo avy any ampitan-dranomasina na olona ny antoko politika satria takiny rafitra républicaine izany araky ny lalam-panorenana misy mba ahafahana mandray anjara amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena sy fampandrosoana ny firenena satria adidy ny olo-pirenena tsiraray avy ny andraikitra mampandroso ny firenena na amin'ny lafininy zany na amin'ny lafininy tsy ho tanteraka nefa izany irehetrarehetra zany raha tsy mandray an-tanana mihitsy ny fitantanana ny rahalam-panjakana araky ny faminaniana izay efa nambarako nanomboka tamin'ny taona 2000 ho amin'ity taona 2020 sy 2020 noho izany dia ara-paminaniana zany no atongoavako eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fametrahana fa tsy amin'ny alalan'ny fanongana fanjakana sy fandomba-pahefana fa fahefana atotra ka anomana rehefa avy eo ny filakana zay efa nisy teto Madagasikara hatramin'izay ohatra ny tombola Philibert izay eto zany ny zanany filohany zany antoko zany Ramatory Philibert izay laza izy tao fa isany hoe reniny izany antoko politika izany eto Madagasikara tondra ny fankairezana sy ny fiaparabany izy teo dia rahantsika malala fa izany filoham-panjakana filoham-pirenena izany dia napetraka no tongavany teo amin'ny fitondrana tsy tamin'ny alalan'ny fifidiana tsy tamin'ny alalan'ny ady na mikorotana fa dia napetraka ary raha nijery zany fitondrana zany tamin'ny taona 2020 dia napetraka koa ny général Ramanatsoa teo amin'ny fitondrana ary rehefa namindra ny fahefana koa général Ramanatsoa nanome azy tamin'ny colonel Ratsimandrava dia napetraka ihany koa ny colonel Ratsimandrava nampanahelo moa zany no ny antony zay mbola tsy hita hatramin'izao ny fototra ny aviany famonoana azy dia nisy namono izany colonel Ratsimandrava izany ka dia namena fahefana indray ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka tamin'izany vanim-potoana izany nahatongotra azy indray ny fahefana andeha ny tantara dia misy indray ny fionganan'ny fitondran'ny amiral Ratsiraka ka natongavany professeur Jacques Albert teo amin'ny fitondrana izany ka rehefa voan'ny ampesimoa indray ny filoha
zafialebera dia nomena fahefana indray Andriamanitra raha tsy rahona mitondra ny tany sy ny fanjakana ary na dia ny fitondrana zay misy iainantsika amin'izao fotoana zao azy ny filoha tetezamita Andry Rajoelina dia nomena fitondrana koa ary ny faminaniana nomena ny pasteur Mayorina koa dia omena Andriamanitra fitondrana koa betsaka ny manontany hoe ahoana moa zany hoe omenanao zany ny fitondrana fa tsy tonga eo anao ny alalan'ny fifidianana eny azy anaty mpanao kasety vahiny maro izy ireo efa tonga nanatona ny France 24 ny AFP ny TV5 Monde ny BBC ary ny farany teo ny RFI dia gaga raha hoy ny fitenenan'ny olona zay hoe manao natyre tonga manao fanadiadina manao mamerika fanontaniana ary ny magaga dia zao fatany zareo tsara ity 2013 ity ka manontany zareo inona moa nampatonga an'ity faminaninao ty aingany avezany ny angany ka mino aho fa naitsika ato aza dia mba tia lala kokoa hoe nahoana tokoa moa no tonga zany faminaniana zany ary inona ny faminaniana efa nisy hatramin'izay ka nahatonga ny titotery 24 ity dia mba mameraha kely tsika zany mba anazava kely ny antony hoe ty taona teny 24 ity sy ty faminaniana zay tonga matetika tato amiko ity ka mba anazavako amintsika indreo anton-javatra ireo za moa maha kristianina ny tena zany a dia kristianina katolika no fiangonandrazana ary nanomboka nitraam-piangonana voalohany a itenako zany a dia tany amin'ny taona 1770 1963 telo taona tamin'izany ary ny tatatoko mitondra ny anarana 700 dia rehefa tonga avokoa famantarana rehetra zay nangatako to amin'Andriamanitra hoe omeo ahy famantarana raha ianao no miresaka amiko satria tsy haiko le feo miteny amiko na ny conscience-ko na ny subconscience-ko fa maheny feo foana miteny hoe ampianary ny boky ny apokalypsy ampianary nefa za tsy pasteur tsy mompera aiza moa afako anazavana io dia rehefa nangataka famantarana maro samihafa dia nomeny zay famantarana zay atraniny hoe ho ataoko anarana malaza ny anaranao mety fahefana ianao anongana fanjakana norona sy andrava androdana sy anandrana tsy nazava tamiko zany tamin'izany hoe aiza no ampalaza ny anarana satria za tamin'izany vanim-potoana izany dia mpivarotra atao ambany arkady ny fianarana vitako dia tsy nisy afa-tsy première année tao amin'ny droit ary nifindra deuxième année tsy nanana nafrendarana bisy eny akatso ary dia nitady lalany ivelomana satria nibourse andraisina tamin'izany 9000 francs dia nivarotra teny ambany arkady ka rehefa nivarotra teny herinandro nahazo 35000 dia natao veloma ny fianarana ina ny andrasako 9000 eny akatso isam-bolana nefa za ty mahazo 35000 ty ambany arkady vita ny fianarana dia mivarotra ambany arkady no natsoina hoe andiana ampianaro ny apokalypsy dia nanomboka nampianatra olona roa no nampianarina azy ty voalohany tamin'ny taona 3 ary nitoy ny fampianarana izany dia taona 5 no nahazo faminaniana voalohany nampianatra anatin'ny efitrano anankiray lehibe tamin'ilay Patsana Sadota politika io faminaniana io professeur Zafy Albert no président république tamin'izay dia nilaza hoe amin'ny taona 9 avy izao hiala ny professeur Zafy iverina ny amiral Ratsiraka lazao amin'ny firenena malagasy ny mpanao gazety rehetra dia mba sahirana ihany ny tena tamin'izany hoe ahoana moa no tanteraka an'izany ka rehefa nambara tamin'ny olona ny olona hoe adala angaty rangaty ary hatramin'izao aza vao farany teo mpanao gazety ny RFI dia mbola nanontany anao hoe ianao zay lazay ny olona fahadala ahoana ny hevitranao hoe miteniteny fahatany miretilety tirangaty dia zay olona nyresahana an'izany tamin'izany dia izao no tenin'ny olona tamin'izany
onaotratsika zao dia tsy fantatra koa olona mianatra apocalypse io misy commissaire divisionnaire misy miaramila manamboninahitra colonel na gendarme dia hoy le commissaire divisionnaire reo ahoana moa izy ho atanteraka zany faminendaresanao zany fa am'izao fotoana zao leny amin'ny rahalatsira atao hoe jamba ny frantsa voavila ny disody izy hoe niverinao dia tsy zay koa aloha fa dia zay le fa minaniny dia ambara abaratamin'ny mpanao gazety dia osy mpanao gazety miresaka amin'aminy olete enla hoe zany tenenin'le baly ty zany dia hoe ina ny teneniny iverina moa le ty ny amin'ny rahalatsiraka mitaonao avy dia iaby zafy dia izy le mpanao gazety anankiray aza miresaka amin'ny olona mitapy ohatry zany letsy dia nivoaka taonao toy izy anao sao dia mba votokoa ty za ty fa zolona resahana an'izany tsisy minona ny ray a hoe izy niverenany amin'ny rahalatsiraka io dia rahantsika nahita moa ny tantara nivoaka gazety moa zany resaka zany tavaverina ny amin'ny rahalatsiraka vo tafaverina izy niverina indray lefa aminaniny eny taona ny régime ny amin'ny rahalatsiraka eo amin'ny fitondrano dia isy raha mandrika olona petraky ny FFPM mitondra manaraka azy io fa mbatanteraka moa zany le voalohany to dia efa navitribitrika amin'izay ko hoe tena ohatrany mandeha izy zany fa aleo lazaina indray ty manaraka ty dia nylazaina indray ary nyresahana aza tamin'ny tompony andraikitra ny radiotsika avao tamin'izany directeur atao dia nyresahana hoe tanteraka monsieur le directeur lefa aminanina an'le sakotsy ninona ro tiroloha atafaveriny ty ny président ratsiraka ty indray ny vaovao eny taona dia zao nataony directeur ny radiotsika avao tamin'izay ony ma pasteur izy ty dia tsy mba azo apila ty eny taona ty fa hoana ho ano apila ohatra ny kely loatra mako izy ty mozisy fa raha mba azo atao hoe zao mba fa mivavaka ihany mba apina ozisy dia hoy iza hoe sady tsy mahay manampy amin'io a no tsy mahay manenina an'io a ny tenao fa dia io nomena dia lazay koa fa raha hainareo no manampy an'io a dia ataovy zay hoarana an'io eny taona io fa zay nomen'andriamanitra anahy dia lazay dia nandeha ny tantara nandeha ny fotoana nijadona ny taona 2000 niverina indray rehefa aminaniny tsy maintsy mialana amin'ny rahalatsiraka alohan'ny février 2003 ataperan'ny fahiny taona ny itondrany satria 2002 zany tapitra ny 5 taona ary isy raha mandrika dia olona apetraky ny FFKM nitondra manaraka azy io ary isy zavatra hitsanga amin'ny fiainanao amin'ny taona 2003 mitokantranonao ka rehefa mitranga ireo rehetrarehetra ireo dia manisay ianao 10 taona orinan'io a dia ianao no filohampanjakana hitondra amonjy ty firenena malagasy miteritsika amin'izany fa mba mety izy nareo mitoerako amin'izany hoe raha ianao no ilazana an'izany tiosy izy za hoe za dia tsy hiteny zany hoe ny amiraly ala soloan'ny olona apetraky ny FFKM isy raha mandrika zay olana hitranga amin'ny fiainako mba vitako ihany fa hiteny hoe za ho filohampirenena azafady tsisy hiteny zany tsy mba mozy izy ny olona raha nipitsoka zato izy zao izy fa nipitsoka 10 hiteny anao ianao ho filohampirenena efa navelako tany le zavatra fa ny apitson'iny niverina le feo izy zao izy nitondra anao am'izao toerana izao tsy atoky an'andriamanitra ianao ka rehefa tsy atoky an'andriamanitra intsony ianao dia afindrako amin'ny hafa io saky-boninahitra nomenanao rehefa tsy teny ianao mainy andoboanjo ahoana nomeko ny hafa ny sady-boninahitra fa dia ho teneniko any ty dia zay fangerika na inona azo ahy eo na iny nitranga amiko fa dia lazaiko any avavaka sabotsiny io traiky fa olona eo amin'ny 10 000 personne no miatrika ny fotoam-pivavahanao atoko tsy maintsy ho resahanao fa dia kendakenda tokoa ny nilazan'izany fa dia maro mivavaka no miala hoe efa tsy izy tsony ty miala tsina misy nilaza mihitsy mitapy le bandy io tsy pastera tsony io izy fa miteniteny fahatany ahoany ty no avadika resaka politika tsy manjary oatra zany hitondra fanjakana ahoana dia maro no miala maro no kivy misasany indray dia hoe dia fa ireto indray aloha fa dia fa zavatra mbola hoelana zany dia aloha andrasanareo tonga tokoa moa ny fotoana raisy 2000 tadidiko tsara eto ny mialatsiny manonona ray aman-dreny be président Voninahitra Saint-Eugène
didinao no fandarana tsika 2001 le tamin'ny nanomboka nandeha le crise dia za sy pasteur Rimanjato irery no pasteur invité tamin'izay niaraka amin'ny mpanao politika rehetra le tsaroko mihitsy président Voninahitra zay no teny taminah hoe ahoana ho afaka ihany viny amin'ny rangatsiraka ty pasteur amin'le faminaniana sa ahoany izy ambatsy satria 2001 io araky ny faminaniana ao any amin'ny 2002 any izy vao mety ho afaka fa tsy afaka amin'ity farafarany taona ty dia mbola ipetraka ao hatramin'izany ve rakaiky io koe isika reny zany matsy manina raha kitanina le faminaniana ka zaho tsy mahay manampy na mahay mananan'io frantsa hoe ahoana mba pasteur Mayol dia naminany fa hoe tsy mety tsy miala ianao alohan'ny février 2003 dia isy raha mandrika olona apetraky ny FFKM nitondra manaraka azy eo ahoana mba fahitanao an'izany io zany mino an'izany venao dia zao tsara ny valitenina Mirala Tsiraka teny Vato tadidiko tsara satria tena tovitra pity amin'ny ambiko mihitsy eo ny tena za tsy mino an'izany izy fa mpaminany sandoko zany ny régime kanefa izy tapitra février 2002 ka ahoana any amin'ny février 2003 vao tapitra ny régime moa kosa izy za tantaninareo za fa leo vao fitaka reny mpaminany sandoko sa reny ombiasy rehefa za tsy mino an'izany avy mpanao gazety zay ny hevitry ny Amiral Tsiraka président pasteur Mayol ina ny hevitra normal ho any azy za tsy manome tsiny azy am'izany na ianao anazany antsika izao président république ka misy boy kely pasteur kely tsy manana diplôme vocateur amban'ny arcadry mindeha ilaza hoe miala ianao am'izao dia normal na réaction hoe mpaminany sandoko zany fa za tsy mino an'izany fa za tsy manome tsiny anazy am'izany fa dia zao raha ohatra ka tsy mino le faminaniana izy dia aza milatsaka amin'ny fifidianana dia diso le faminaniana na milatsa ataovy zay hoarina ny février 2003 dia ataovy zay tsy isindraha mandrika dia milaza koa hoe ny FFKM aza mametraka olona eo dia diso le faminaniana dia raha tsika nahita ny zavatra antrano ny Amiral Tsiraka tamin'ny 2002 iny tena tsy nitifitra mihitsy izy na dia nisy aza ny grève tamin'ny 13 mai nisy reny famakina ny ministère maro samihafa ireny andeha nametrahana ny ministra ka nananganana gouvernement insurrectionnel ataon'ny 13 mai nataon'ny Flora Valmana tsy mpanarady azy fa tsy nitifitra izy dia nandeha le atao proclamation tamin'ny février 2002 dia izy ny olona hoe raha mandrika amin'izay io tsy nitifitra ny Amiral Tsiraka satria fantany tsara le faminaniana hoe nolazainy le zalaha mpaminany fopla iny nakatsika am'le fiteny na hoe mpaminany sandoka iny fa isy raha mandrika kazy tandreny tsy misy nitifitra dia rehefa tsy nitifitra tokoa ny Amiral Tsiraka dia barazy napetrany dia ny ekipan'ny Flora Valmana nitondra ny réserviste namaky barazy rehetra ary fianarana tsoa mihitsy ny poany voalohany indrindra nefa ataoko ny olona tsy nino an'izany faminaniana izany tao ny poany voalohany indrindra dia faminaniana tanteraka ireny dia nilaza hoe za mametraka olona ny FFKM dia raha tsika mahita ny investiture nataon'ny Flora Valmana ny voalohany tao Mahamasina fa nididininy FFKM efatra miralany izy na ny voalohany na ny faro nididininy FFKM efatra miralany io le faminaniana za tamin'ireny tany Tuliary tratrany barasy tany azo ihany efa tsy tety fa mety voasambotra raha teto tamin'ireny satria isan'ny nanahirana ny fitondràna tamin'ilay zavatra reny dia nitranga ny toe-javatra tamin'ny 2003 kasika tamin'ny fiainako manokana 2003 zany nyrepera lasa ny Amiral Tsiraka niboaka ny raha mandriky tonga ny Flora Valmanana tranga tamin'ny fiainao koa izy io dia izy ny fiangonana hoe 2013 zany sisa andrasana dia tafaperaka raha Valmanana 2003 nivoaka ny faminaniana ny Flora Valmanana ndraiky fito taona ny régime dia nambarako navoaka gazety ola isa raha mandrika aorinany koa alohany tovavana any amin'ny 2013 fatany Flora Valmanana koa io faminaniana io na mbesana toazalamba satria niteneniko eo mbola andeha any amin'ny directoire militaire lay fitondrana zay vao miova any vao tonga ty ao le faminaniana zany amin'ny 2013 fatany Flora Valmanana io na mbesana tsy nazo miteny na MBS na TVM na nino raha vo resaka apocalypse zany dia nambesany tsara za tonga reny 2009 reny nanao zay faraherin'ny ko ny Flora Valmanana tsy nitifitra satria fantany hoe isy raha mandrika nanao zay faraherin'ny tsy nitifitra kanefa ny lalao maloton'ny mpanao politika moa dia ty
efa naterana tany ministera daholo indray ny ministra rehetrarehetra tsy nitifitra ny filora-balomanana andao entina any amin'ny lampa-panjakana ny vahoaka tahakany tamin'ny 91 fa rehefa tonga any io tsy maintsy nitifitra ka raha vao mitifitra dia vita dia hitantsika ny 7 février faminaniana tanteraka daholo tavaperaka ny filohan'ny tetezamity amin'izao fotoana zao niezaky ny anao fifidianana alohan'ny 2013 satria samy malala ny 2013 daholo sy mpitondra teo na zao mpitondra amin'izao fotoana zao metsymetsy anao fifidianana tsika alohan'ny 2013 mba hadiso le faminaniana niodina tantara niodina tantara namoaka ny Nations Unies sy ny senita hoe zay no ekena ny fifidianana dia nivoaka hoe 2013 no naovana ny élection zany efa vahoaka isak'izay mandeha isa ataony hoe mpaminano sampoko zay milaza fa tsisy fifidianana amin'ity taona ity izy moa miresaka an'izany fa tsy zay ihany dia namoaka ny Nations Unies sy ny senita hoe 2013 ny élection dia gaga ela hoe ahoana ry izy ity fa 2013 ihany ny hafaran'ity tantara ty dia hoy ny olona ny azo io tsy faminaniana fa katsikatso politika fa atodobe le zalahy iny ny sasany moa dia tsy zalahy fa atodobe le bandy iny nianatra be tany an-dafy tany iny fa mandaika fotsiny faizanaizana ny zavatra teneniny reny fa analyse politika ny azy calcul politika ny azy ka raha izany velona tsy zany tena enjana indrindra eto Madagasikara zany hoe le bandy avy ambanin'ny arikaty zany tena enjana indrindra raha resaka analyse politique satria analyse calcul nataoko zany na voany apesiman'ny professeur Zafy nefa za tsy député tsy nanana olona na iray aza atao amin'ny assemblée tamin'ny 96 analyse politique nataoko zany nampiarany amiral Ratsiraka tamin'ny 2002 analyse calcul nataoko zany nampiarany Flora Valmanina 7 taona araka nambara ary dia mbola analyse calcul nataoko koa mbola tsy afy tamin'ny tetezamita fifidianana hatramin'izao kisa zany ny tena enjana raha nao analyse eto amin'ity tanàna ity ka raha analyse calcul nataoko daholo zany rehetrarehetra zany dia ho calculeko nazy zany ty 2013 ty dia samyna lava ny resaka raha otoizany ke raha ty fa tonga tokoa ty ny taona 2013 tsy maintsy anatanterahana izay zavatra nyresan'Andriamanitra ka mioana amin'izany ny antoko GFFM ny antony ananganany amin'ilay antoko zany mazava ho azy fa tsy hoe kory tsy matoky le faminaniana indray ka dia hoe ndeha nangana antoko fa no le faminaniana efa hita hoe mizotra makany dia mba tsy hanao takan'le mpitondra teo aloha foana hatramin'izay hoe tonga eo amin'ny fitondrana zay vao manangana ny antoko dia miazakazaka daholo le olona fitady tsy aiza sy ny rehetrarehetra miditra amin'le antoko fa mba alona tongavanao fa mba manana zany ianao ny antokonao satria ny fiangonana apokalypsy dia tsy azo avadika ho antoko politika ary maro ny olona tehiary asa aminao tehiary asa amiko fa ny olana dia ty hoe dia tsy maintsy mivadika apokalypsy ve zany dia tsy maintsy ataony diarainy batisa ry ndrano-tapahana ery zany ry ndrano-tapahana raha vetsotsazy ery ariananonarivo zay vao afaka hiara asa aminy dia zay nananganana le antoko politika ka le antoko politika io tsisy resaka fivavahana fa na kristianina ianao fa milaza kristiana zany dia ny fiangonana rehetra mangony katolika sy zay mivoaka farany na silamo anao na mpandalan'ny fomban-drazana ianao na olona tsy manana antoko-pinoana mihitsy ianao fa vonona mpandrosoky firenena mitovy ny fijery iady amin'ny fahantrana iady amin'ity kolokolo ty amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra fa tsy ny herin'ny tenanao dia andefa ny metanana fa io ny antoko malalaka ny rehetrarehetra profo zany la tsika eto azy mivoretotsika dia misy namantsika silamo miaraka amintsika eto ary miaraba azy ireo manokana izay namaly ny antsoko satria hoe raha président pasteur Mayol tonga ny fotoana dia président malagasy rehetra président kristianina rehetra président silamo rehetra président mpandalan'ny fomban-drazana rehetra président zay olona tsy manana an'izay toerana misy azy na manakarena na ny mantra fa tsisy fanavakavahana dia natsangana le antoko zany ifanomezan-tanana
mba mpanaraka ny tsirairay avy ary zay dia mihevitra fa tsy manana fahavalo anisan'izy fa ny fahavalo ny antoko zany dia ny fahantrana ny fanodikondolo am-panjakana ny fanondroanana arem-pirenena nitsokotsoko ny fitrandrana ny arem-pirenenantsika eto amin'ny tsirarony ka dia mahonena no maheno hoe raha izy tsanjato mbanjara ny firenena malagasy nefa arena be tsy toko tsy foroana no trandrana eto amin'ity firenentsika ty faniany napetrako tsara raha tonga ny fotoana metran'Andriamanitra eo dia tsy isy tsony kosa angamo zany fa zay fanaraka amintsika na firenena izy na firenena izy imapolo sanjato atsika imapolo sanjato avy dia raha azo atao zany mbola navozana zay fanarana efa vita tany dia mino aho fa itsika efa tonga eto ifanometanana ijery ny fomba natanterahana amin'izany fa ny zavatra nomen'Andriamanitra ana amin'ny mahafaminaniana azy a dia tsy voakalokilo ny saina maholo na ny tena fa efa nilaza tamin'ny televizion fandarana inona no hevitra ao efa tapaka moa le izy tamin'ny ravazorzinina efa nilaza tamin'ny taona 14 fa ny zavatra nasehon'Andriamanitra dia ity firenentsika ty ho lasa premier puissance au monde amen ikaneo amen Madagasikara dia jereo fa ny firenena matanjaka no miazakazaka eto hitrandraka azy satria tsy manana an'io izy fa io arem-pirenentsika malagasy io a efa manana projet de société ntsika ahatonga n'ity firenentsika ty premier puissance mondiale amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra afaka mitenitsika hoe tsarotra inona zany paster tsy manino ny fihevitra ozy Andriamanitra tsy fihevitrareo milalako tsy mba lalanareo fa zay naloko ny vavanozy izy dia tsy verina ny aminy foana raha tsy natanteraka izay nampandianany azy ny teniny ka zay teniny hoe ny Jehovah'Andriamanitra tamin'ity vavako ty aloha na nety tampo na tsy nety tampo na ninoko na tsy ninoko na ninono malagasy na tsy ninono fa na dia miverina fa olona miretirety tsy adaladala aza mitena koa dia tsy nisy nivoana zany hatramin'izao ary na dia teo aza ny sakasakana maro sany a na dia teo aza ny sakatsakana maro samy hafa izay natao tsy atateraka amin'izany za tsy ary mbola nidina teny amin'ny 13 mai na nitateraka ny faminaniana tamin'ny 91 satria zany laza fa ialina mirandratsira tsy ary nisy fiangonana apokalypsy nitaritoko nidina na tamin'ny 2002 tsy ary nisy fiangonana noetiko nida teny an-dalambe nanomba-panjakana na tamin'ny 2009 tsy ary nisy fiangonana noetiko nidina teny an-dalambe nanomba-panjakana mba tateraka ny faminaniana zay natao ary mbola tsy hanao an'izany koa amin'izao fa raha ny fandehan-javatra misy amin'izao fotoana izao raha ny fandehan-javatra misy amin'izao fotoana izao ho avy ty e fa za tsy hanonga mpanjakana iza tsy hitarika olona hitina an-dalambe hanonga mpanjakana satria tsy natao anao an'izany miandry dia sitrapon'Andriamanitra fa raha va tonga kosa ny fotoana andeha hifanometanana antsika tsy manana fahavalo mizaniza izahay ary tsy hanangana fahavalo ho an'ny tenanay koa izahay fa hoe ny olona alohany amaranako ny teniko hoe ho ataonao ahoana zany ro filoha efatra am'rahala roa raha anao tonga président dia hoy za hoe alaiko ro hiara-iasa amiko ka rehefa misy zavatra atao any Afrika dia alefako ny filola varomanana hikarakara azy rehefa misy zavatra atao any Frantsa alefako ny amiral Ratsiraka hikarakara azy rehefa misy zavatra atao any Chine alefako filohan'ny Rajoelina hitonga conteneur rehefa misy zavatra atao any États-Unis alefako ny filoha Jacques Albert tsy vita ve ny fampihavana-pirenena izy atsony ny raha eto tsy isy tsony ny valifaty politika ka andeha hifanagady isaky n'izay mandeha eto fa mba hifanometanana amin'izay tsika ampandrosin'ny firenena malagasy fa dia faranako ny teniko toko lahy sy toko vavy
tsy afaka ilazany izy FFM fa hiasa rery hiasa manokana eto fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny antoko rehetrarehetra izay vonina mpandrosin'ny firenena aby amin'ny fanitrana sy ny kolokolo tsy afa mialakotsika amin'ny firenena izay vahiny zany satria nosy tsy afaka nitoko amonina eto tsy maintsy ifandray amin'ireo firenena ireo tsika fanaizany na tsy zany kosa mba ovana amin'izay ny politika ny firenena lehibe zay mifandray amintsika mba tsy hanao zay ampahatra itsika intsony fa mba hanao zay ampandroso ty firenentsika tya eo am'izay lafa mifampihavanan'izay ihany ho anareo amin'izay FFM ahona ny fomba iverinareo fa tokony ametrahana ny fampihavanana io satria betsaka mihevitra fa rehefa misy ny fifanarahana tahaka ny any amin'ny tany miady rehetrarehetra dia midinika andatabatra dia misy ny soni fanaovana taratasy dia izay no atao hoe fampihavanana fa ny zavatra mitranga eto amintsika nefa toa tsy dia mifanahatahaka amin'izay tranga zay loatra raha izao zava-misy ainana zao sy ny nainana atao anatin'ny fatoana ahoana ny hevitra ny FFM ny amin'ny hoe fampihavanana na hevitra matetika mipetraka mantsy ny hoe fampihavanana araka ny soatoavina amin'izay fanampihavanana mamalagasy atsika izay hoe sa fampihavanana fomba sy fisainana ary soatoavina kristianina satria raha iamandreny mpiangonana kristianina no atsonina anao fanelanilanana fampihavanana toinina no eritreretan'izay FFM fa tokony apetraka amahana ny krizy ao anatin'izao zava-mitranga eto amintsika izao raha fijerina azy tsy ny fifanarahana ny ratsy zay fifanarahana rehetra teto dia manana endriny tsara avokoa ary nisy nanome vahaolana ao an'ity fireneny ity raha tsy resaka afa-tsy fifanarahana tamin'ny 11 octobre 91 sika ny fifanaovatsony amin'ny fanarahana anankiray zava-dehibe fa ny olana eto amin'ny firenena dia le fifanarahana tsy arahana le sinoena tao tsy rarahiny fa hovaina tanteraka any ny olana inona raha ny antony mahatonga an'izay ny antony mahatonga an'izay tsy voadinika tsara aloha le fifanarahana raha izay faharoa tsy ny rehetra no mifanaraka na dia efa mivadika lalàna raha nytondro zotra dia mbola antsoina ombenombeny foana reo zay nanao soni efa misy fanavana sahady zay dia zay fanavahan'izay mihitsy no mahatonga ny divergence d'idée d'opinion izy ny teny frantsay ka mahatonga le fisaratsara-kevitra ny tsisy anao soni fa nanao parafo manana ny heviny nanao soni mbola samy manana ny heviny tsy mivakina telquel araka le izy zay soratra ao anatiny ny fifanarahana any ka lasa miteraka adyla dia lasa tsy tanteraka fa zay zany mahita fa ny tena fampihavanana tena fampihavanana ny dedavina dia ny rehetra mihitsy manao soni ny olana angetsy malagasy mila ampihavanana amin'izao fotoana fa ny mpanao politika ka ny mampihavana n'le mpanao politika mihitsy zany tena mila ny rehetra izay rehetra mitonona fa mpanao politika tsy mifanara-kevitra amin'izao fotoana zao tena tokony miara-manao soni ka raha mbola misy tsy ao anatin'ny mpanao soni dikan'izany tsisy ny fihavanana ny fitantanana sy ny fitondrana le fihavanana na zany amin'ny eritrrehetra maha-kristiana na zany amin'ny eritrrehetra mahamalagasy fotsiny zao zay tompony fihavanana amin'ity zao tontolo zao ity dia tsara avokoa ary ampiarahandrao dia asa tokony ampianarina ave mpanao politika izao zany fihavanana malagasy zany ka aminay zany dia ny inisiativa rehetrarehetra mikasika ny fampihavanana dia tsara avokoa fa ny antso afo dia ny hoe aoka resika mpanao politika ny tokony mba ohatra voalohany amin'izany hoe fihavana sy fampihavanana zany iverina ao anatin'ny fiainany antoko zay FFM isika sady makany amin'ny famaraparanana ihany andrimatoa rakoto vaondram-parany manahoana ny mety ho fandraisana anjara ny antoko ao anatin'ireo itsikara-pifidianana rehetrarehetranga eto amin'ny firenena vonina hiatrika an'izay ve ny antoko manahoana izy taoriana an'izay heritoana ny orenan'izay ny antoko politika GFFM zany zao araka ny tsy diako azy tany ambolohany dia antoko politika ara-dalàna efa nafeana ny fepetra rehetra dikan'izany dia omeny lalàna zo ametrak'olona na andatsak'olona ny fifidianana rehetra misy eto Madagasikara manenika ny Madagasikara manenika ny faritra 2020 ny antoko politika amin'izao fotoana zao efa nitety any Madagasikara izy pasteur Mayolina sady nametraka na nomeny instruction
no nanazava mikasika ny tiantoko itya sy ny paikady rehetra amin'ny ady ataony amin'ny fanitrana sy ny tantanana ny firenena zany hoe zany a vonina izay ary efa manana ny olona ilaina ny amin'ny fitantanana ny firenena zany a na no alatsaka amin'ny fifidianana rehetra misy manomboka amin'ny fokotany zany ka hatramin'ny filopirenoma efa fantatsika mazava ho azy manitikitika kely eto hoe 13 taona lasa zay lay fanambarana nyvoaka atao anatin'izay niezaka tao anatin'ny fanabeazam-bon'ilay toko-pivavahana misy ny pasteur Mayolla sy ireo mpiaradia aminy ny manitikitika ny olona ipetraka amin'ny toerany olona mpanara-baovao eto dia hoe heritaonany orenana ny GFFM fa efa manana ratsamangaika hatrany amin'ny faritra 12 district 70 sy ny commune Anarivo Mahery dia alaim-pana ihany ny olona eritreritra hoe lay mpino tao anatin'ilay fiangonana ve no vadika base politika amin'izao sa ahoana ny nafahana nanana olona tao anatin'ny heritaonany orenana zany raha raisiko amin'le teninao farany a dia tsy base politika ny GFFM ny fiangonana apocalypse ny antoko politika GFFM zany a dia nanao antsoavo amin'ny malagasy rehetra na izy na iza na aviaiza na aviaiza na tokom-pinonaiza na tokom-pinoniza na fiangonana aviaiza na fiangonaniza na malagasy teratany na ny vahiny na izy na iza na inona fiaviana dia nantsona sady hiditra no iara-iasa na toko politika GFFM betsaka ny namaly ny antso betsaka ny namaly ny antso ary membre rehetra ny antoko politika any amin'ny faritra rehetra any dia tsy apocalypse irery misy ihany koa ny amin'ny fiangonana apocalypse tsy membre ny antoko politika fa malagasy zany ny tena base politika ny antoko politika GFFM manahoana zay lafiny hoe natsitika to hoe na malagasy na teratany fa manahoana ny lafiny fiara-miasa amin'ny any ivelany ho any antoko misy firenena miara-miasa manokana ve manana mpanohana manokana ny ivelany ve indrindra hiatrika fifidianana tsika zao manitikitika ny olona hoe iza nao ambadika ry pasteur Mayolla zany zao firenena iza ny ivelany mandeha dia mandeha mihitsy ny resaka tiako marina zany antoko politika dia manana rafitra manana structure maro samihafa izay miara-miasa aminy sy manohana azy misy ny tanora GFFM misy ny vehivavy GFFM ary misy ny GFFM Europe fa mitsangana ara-dalàna manana ny récépissé ara-dalàna statueny ireo zany ny association de soutien hitsangana tsy ho ela ihany koa GFFM Afrique manohana ny asan'ny antoko politika aty amin'ny profet be zany reo zany association de soutien zany filaza azy reo zany manao ny lobinay manerana zao tontolo zao ny firenena ozy izy ianao hoe manana firenena manohana be ny politika ny antoko politika GFFM dia misokatra amin'ny firenena rehetra avy any velany communauté international zany hoe vonina hiara-miasa amin'ny rehetra izay mandeha tokoa ny tsao hoe manohana anay ny firenena zao na ny firenena zao tsisy aloha izany tsy misy mihitsy hoe misy fanohanana manokana amin'ny firenena anankiray manokana fa miresaka aminay daholo zay afaka miresaka na zany mpanao gazety avy any velany avy amin'ny firenena anankiray na zany a olona tsotra avy amin'ny firenena anankiray na sonoana afrikana na vazahana amerikana eo amin'ny lafin'izay fa matsimboly zay ihany mantsy atao hoe mahatonga adevitra ihany koa amin'izao hoe hiditra ao anatin'ny fotoam-pifidianana sika mitaky voly zany rehetrarehetra zany ny antoko GFFM ave sa ary afaka mitondra fanazavana mangarahara ny amin'ny lafin'ny famatsimboly ara-politika nizay hetsika ara-politika rehetra ho ataony satria herinandro lasaka amin'izay nivoaka ny gazety ihany koa hoe efa misy ny fanaraha-maso ny compten'ireo olona rehetrarehetra zay verina fa hilatsaka hofidiana satria dia malazalaza ratsy ho iodina ny vola sy ny famitsimbola maloto isika eto Madagasikara tsorona aminao zany aloha mandeha fandimiarso fa ny vola ampiasainy antoko politika GFFM zany hatreto dia fanohanana madiodio avy amin'ny malagasy ny teratany malagasy tsy mbola nandray vola mihitsy zay avy any velany
tsy mbola nandray vola mihitsy zao hoe iny ary tsy mbola misy fa ny projet rehetrarehetra ao anatiny atoko politika zany a dia entsona malala-tanana malagasy rehetra ary misy ny manohana satria resy lahatra misy ny manohana dia akoatran'izay ny fidiram-bola ny atoko de oatra ny atoko politika rehetra ny latsakemboka ataon'ny membre rehetrarehetra miala avany vokotany bekily any mandra-patonga di amin'ny bureau national fa mbola tsisy aloha mbola tsisy aloha hoe famatsim-bola tsy ara-dalàna avy any velany tsy mbola misy mihitsy zany sady maraparantsika mankalaza faheritaona ianareo a inona atao hoe zava-dehibe tena misongadina ary ny zahana nasongadina ao anatin'izay itsika manamarika ny heritaona ny tsirony GFFM zay ny etsika aloha zany moa dia maro maro zany ny aktivité natao nandritra n'izay fotoana zay sady fanamarina n'izay heritaona zay a no fampisehoana koa ny asany atoko politika ao ny asa sosialy maro samihafa teny aniva vokotany a fambolekazo zay vao natao maly teo maly ary mbola isy koa ny aktivité hafa fa ny zavatra misongadina zany dia zao ao anatin'ny heritaona monja anatin'ny heritaona monja ny atoko politika dia efa mipetraka ara-dalàna ny rafitra ary ohatra azo alay tahaka ny atoko politika GFFM amin'ny maha-ara-dalàna azy ary indrindra moa zany a ny faheritaona voalohany dia nitotona tao anatin'ilay 2013 izay efa nandrandraina ary efa nambara ombinombino sady amarana fandaharantsika nanao ny teny famarana ianao manahoana ny hoavy ho an'izany GFFM izany sy ny fahitana zany hoe hoavy ny Madagasikara izany raha ny hoavy ny atoko politika sy ny hoavy ny Madagasikara aloha dia ny atoko politika GFFM dia hiaradia ny malagasy ny souci majeur mialatsiny amin'ilay teny frantsay dia ny anala ny ty fireneny ty amin'ny fahatrana sy ny ady amin'ny tsy aradrara sy ny kulkule eto Madagasikara ny fahitanay amin'ny Madagasikara zany rehefa tafapetraka eo pasteur Mayol dia mba mirapiratra amin'izay Madagasikara vaovao ty Madagasikara firenentsika ty ary efa manana planina matipaky izay amin'izany tsy mbola zao moa zany ny fotoana namparana azy satria sao dia mangala tety amin'ny propagande fa resy lahatra izay ary manao antsoavo mihitsy amin'ny malagasy rehetra hoe andao re hiaraka amin'izay anovany ty Madagasikara ty iny ary dia isorana be dehibe anao Andriamatora Kotovao Andriamparany ny vahiny tato anatin'ny fandaharana resabe tamin'izao alina zao hitondra ny hevitry ny atoko GFFM izay rapaina moa zany fa dia mankalaza ny tsingeritaona voalohan'ny orinany ary isan'ny nanamarika izany tamin'ity androny somaity ndraimbava amin'ity nanan-kely samy mizana hafatra ho an'ny mpijery antsika ary misaotra betabe Andriamatofa Andriamanarivo misaotra ny plateau resabe ny MATV ny atoko politika GFFM ny afatra zay tiana hoentinay dia zao ampy izay olana lalovan'ny firenena tritra ny taona maro izay manao antsoavo amintsika mpanao politika rehetra tompona ndraikitrarehetra amin'ny firenena ty malagasy tsy vaky volo rehetra fotoana zao any vana tanteraka ny fitantanany ty firenena ty manao antsoavo izay mba ho tena ho ampiarina lay fiavana sy fampiavanana malagasy mba tsy hisy fijerena tavan'olona ary tsy hisy fankahalana be fantany fa mba aoka samy andalina sy andinika isika fa tsy tombontsoa atsika mihitsy ny ampitehany ty firenena ty tombontsoa atsika rehetra dia ny voan'ny malagasy mba hiaina amin'ny fiainana milamina sécurisé mba hisy fandriam-pahalemana ary mba hanana izay ilainy rehetra ny vahoaka malagasy tsirairay na zany eo amin'ny lafin'ny fampianarana na eo amin'ny lafin'ny fahasalamana na eo amin'ny lasin'ny fitaterana dia mba higioka sy hizaka izay tokony ho azy ny firenena sy ny vahoaka malagasy iny ary dia mamerina fankasitrahananao tamin'izay fivahinianana teto amin'ny fandaharana izay tsy ahivina ianao antsika mpijery rehetrarehetra Andriamatora Kotovao Andriamparany Front National ny GFFM na ny Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara no ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ity alina ity tapitra ny fiarahantsika amin'izao alina zoma izao mankasitraka ny teknisianina rehetrarehetra na foitena niara-niasa tamin'ny fanatotosana toy zany koa ianareo mpanome avaram-patana hatrany resabe sy ny fandaharana eto amin'ny Madagasikara Television ny tenanay mametraka ny marapitafa ao amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy